Ny kristianina sy ny politika. Ny fampianarana ampianarany frantsay atsika. Zay raiky tapisaka hatraty amin'ny fiangonana dia ny fiangonana tsy manao politika. Séparation de l'église et de l'État. Dia tsy mahagaga sika raha mivaralila ohatr'izao ny fiainan'ny tanindrazantsika fa tsy zany mihitsy no ampianarana ny soratra masina. Ho jerentsika zany hoe inona marina ny atao hoe politika. Fa na hatramin'ny famaritana ny atao hoe politika ary dia efa nahinina ny dosoana eto amin'ny tany sy ny firenentsika ka lasa zavatra hafa mihitsy ny fiheverantsika ny politika. Dia na ny kristiana ary dia miteny hoe izay tsy manao politika. Nefa ny Andriamanitra ivavahanao mihitsy no manana politika. Tanareo fa gaga be nareo. Ny mba irariko zany nareo miala n'izao tranon'Andriamanitra izao ny Fjkm eto Atsimon'Imahamasina manao politika daholo tsika rehetra. Manomboka hatrany amin'ny pasteur Rakotomanana Jean Roussel mivady zany, pasteur Ernesta, pasteur Tina, sika rehetrarehetra manatrika an'izao fanompoam-pivavahana izao. Ary tena anao politika sika araka ny tena politika izay voasoratra ao anatin'ny soratra masina. Avelotra mandeha araka ny soratra masina. Zay zany ilay resahantsika eto. Izy ten'Andriamanitra be dia be ho raisitsika rehefa avy eo. Fantaontsika hijery ny famaritana ara-boateny sans étymologique. Ny atao hoe politikos, ny teny grika politikos. Ny politikos ny vy ny teny hoe politika. Ny polisy ny dikany dia tsy polisy tazona pistolet sy le manao circulation de la route. Fa ny dikan'ny polisy na le cité tanàna ny dikany. Ka ny politikos zany dia fahaizana manatsara ny tanàna. Ataoko ihany ny teny frantsay satria misy zanazanaka frantsay ihany tsika indraindray. Art de diriger la cité. Fa azo raisina ihany koa zany hoe asa tsara ho fanatsarana ny tanàna. Rehefa mandray anjara amin'ny asa fanatsarana ny tanàna ianao zany dia manino ianao zay? Manao politika ianao zay. Mamafa tokotany ianao fa feno loto ny tokotaninao dia efa inona zay? Politika zay. Dia zany no mahatonga antsika tsy hamafa tokotany io e. Manary fako any anaty dabapako sika amin'ny ora voatendry ny fanjakana. Dia efa inona zay? Politika zay. Manala ny kilobolobo eo amin'ny tanànantsika ao dia efa inona zay? Politika zay. Mandoko ny tranonao ianao mba ho tsara tare dia efa fanatsarana n'inona daholo zany rehetra zany? Fanatsarana ny tanàna. Dia zay zany ry havana. Io tanàna io no mila hatsaraina. Ireto ary ny tena politika. Raha manao politika zany isika araka ny voateny io dia ireto ny tena politika. Ny voalohany ny fanorenana tanàna. Andriamanitra mihitsy no nanao ny sahedena. Sa tsy zay? Sao dia tsy mitovy ny baibolintsika? Mitovy ve? Dikany zany fanorenana tanàna zany tanàna tsara. Fa ny faharoa ny tena politika koa dia fanarenana ny tanàna rava. Rehefa rava ny tanàna ny Jerosalema taorian'ny fahababoana, rava tamin'ny fahababoana, ka niverina ka ny Jerosalema ny jiosy dia nanarana ny tanàna izy no tarihan'ny gouvernoura Nehemia sy ny mpisorona Ezra. Ny fanarenanao ny tanàna rava dia fanaovana politika izany. Zay zany le izy. Io tranonao misy trano kala tsy mety afaka io, mila fafanao, mila esorina, fanaovana inona zany? Politika zany rehetrarehetra izany. Fiarovana ny tontolo iainana sy ny zavaboary, efa nianatra momba ny écotéologie tsika tamin'ny ray volana. Fiarovana ny olona sy ny taranaka, fa tsy famonoan'olona, fahafahan'ny olona ao anatiny ao zany rehetrarehetra zany. Fanorenana fiarahamonina anjakan'ny fahamarinana, politika koa zany. Fa ny manahirana zika miteny zao na ny fiangonana ary dia manaiky ny tsy fahamarinana. Tsy ry havana. Zay natao hoe politika. Ary ny farany ny tena politika
dia fanorenana ny fiainana maharitra sy fiadanana. Fiainana mandrakizay no man'ny tompo antsika fiainana maharitra zany ao anatin'ny politika n'Andriamanitra izany rehetra zany. Andao ary avy no jerentsika ny hoe takony ahoana ary ny politika n'Andriamanitra. Ny politika n'Andriamanitra dia miorina amin'ny fitiavana. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Nga zany teny zany. Tenin'Andriamanitra miorina amin'ny fitiavana, fampahirezana ny jiosy tany amin'ny fahababony zany. Hainareo tsara ny Jaona 7:20 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao kosmosy. Ny olombelona rehetra hatramin'ny ragidro, hatramin'ny rajako tian'Andriamanitra. Ny olona rehetra tsy hakanavaka tian'Andriamanitra daholo rehetra, indrindra fa ny olombelona. Dia nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Mieritreritra ravana fa ny kristianina ihany ny tian'Andriamanitra, fa hatramin'ny jiolahy amboto sy ny mpivarotena tian'Andriamanitra daholo reny rehetrarehetra ireny. Hay moa tsisy mpivarotena fa mpampanofa-tena ny misy ialana tsiny. Zay zany ravana ny politika n'Andriamanitra dia miopana na mifototra amin'ny fitiavana. Ny politika n'Andriamanitra ravana dia antsoina hoe teokrasia. Voizina amin'ny tany sy ny firenena seran'izao tontolo zao ny atao hoe demokrasia. Demos vahoaka ny dikany, kratos fahefana, zany hoe any vahoaka ny fahefana. Za tsy antany hoe any vahoaka marina ve ny fahefana saniza. Tsy anjarako eto zany. Fa ndraiky io lasa demokrasia. Zany hoe aniza ny fahefana? Antevolo ny fahefana. Misy koa ny demokrasia, ary ndraiky hoe keny olona ny demokrasia. Fa tsy zany ravana ny ao anatin'ny soratra masina. Ny ao anatin'ny soratra masina dia nitsoina hoe teokrasia. Teos Andriamanitra, kratos fahefana. Ny teokrasia zany Andriamanitra ny maso manjaka, Andriamanitra ny manjaka tompony hery sy ny fahefana. Io moa hitantsika ao soratra masina zany ny Exodosy 2:17, ny Exodosy 2:15 hatramin'ny 9. Ho an'ny kristianina zany tsy demokrasia zany ny ao anatin'ny soratra masina, fa inona? Ataovy mafy be hoe teokrasia, Andriamanitra ny manjaka. Atandre miteniteny foana rehefa mba mivory zany sampany ka ny demokrasia zao, tsisy demokrasia zany ety fa inona ny ety? Teokrasia. Zay zany tsara fantatsika izay. Hoy Jesoa, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy zay ny mahateokrasia azy. Raha mankany amin'ny testamenta talohatsika ny Salamo 1:7, manjaka mandrakizay Jehova hatramin'ny taranaka faramandimby Andriamanitrao, riziono halleloia. Manjaka mandrakizay. Tsy misy hoe ndao anongana an'Andriamanitra, tsy possible zany. Azonareo ve zany resaka zany? Zay zany lisy. Politika n'Andriamanitra teokrasia. Ireto ary ny orenan'izany teokrasian'Andriamanitra izany. Ny teokrasian'Andriamanitra na ny fahefan'Andriamanitra dia manomboka amin'ny fifidianana. Toy izany hoe mitovy amin'ny demokrasia zany, tena tsy mitovy. Ny amin'ny demokrasia ny vahoaka no saina mifidy, na fitahana ifidy, efa misy resultat. Zay zany le iny zany le demokrasia, zay zany le anankiray. Fa tsy zany ny an'Andriamanitra. Fa ny an'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy no mifidy atsika. Fa madika amin'ilay ataontsika zany. Tsika zany apirisiana ifidy. Dia zony olo-pirenena mihitsy no mifidy, fa andraisana ho anjara amin'ny politika ny fifidianana. Na iza na izy fidinao ao, anao sy ny tompo no mieritreritra n'izany. Zay zany lisy. Fa ny anankiray zany hoe Andriamanitra mihitsy no mifidy. Zay zany le izy. Andriamanitra no mifidy. Fa ny anankiray faharoa anatin'ny politika n'Andriamanitra dia ny fanekena. Andriamanitra sy ny vahoakany dia mifamatotra amin'ny fanekena, aliansa. Ary ny fahatelo ao anatin'ny politika n'Andriamanitra dia fahamarinana. Ny politika n'Andriamanitra dia taterahana, mifototra amin'ny fitiavana, fa taterahana amin'ny fahamarinana. Ary ny politika n'Andriamanitra dia mikendry fitahiana sy fiadanana maharitra. Zany tokony ho fantatsika, zany ny politika n'Andriamanitra zany.
inoko fandroany ianao zany tena izaika izany le izy taondray aritsika ireo asa fanarenana politika miandry ny olom-pirenena vanona ireo asa fanarenana politika miandry ny olom-pirenena vanona ao anatin'ny soratra masina zany zay ingatsika izay voalohany indrindra fanarenana ny firenena rotiky ny fantrana ny boky Nehemia avana dia miresaka n'izany lava be mihitsy miresaka n'izany asa fanarenana ataon'Andriamanitra zany mbola hianatra ny boky Nehemia tsika amin'ny fotoana manaraka fandraisana anjara amin'ny fifidianana zary avana dia mahita be dia be ny kristianina tsy mandray anjara amin'ny fifidianana fa mandehana mifidy fa zonao zany mety menimena anao ka ny safidinay misy manodina manolana ny anjaranao aloha dia mifidy mba neonao fa ianao tsy ny any am-ponja tsy mitovy ny any am-ponja tsy mahazo mifidy raha vao very zo noho izany ianao ry kristianina dia manana didy ianao aninona na didy ianao andray anjara amin'ny fifidianana zay zany ny anankiray fa rehefa mifidy angatao ny fanahy masina hitarika anao amin'izay latsaka ao rehefa tonga ao anatin'ny urinao anao mahazo mandatsaka anao na ana be na vaty fotsy ary no ataonao mety dolo zany rehetrarehetra zany zay ny hevitrao atsika ve zany resahany rehetrarehetra zany ovetsika fahatelo mitaona ny hafa ampitiavana hahalala ny fanekena zay nifanaovana tamin'Andriamanitra zany zany adiditsika zany ny fanekena tao amin'Andriamanitra ny testameta taloha sy ny testameta vaovao izao Andriamanitra reo ianareo oloko mbola hitatsika io rehefa avy eo fa ny anankirangeza be mihitsy amin'ny politika n'Andriamanitra reo asa fanarenana politika miandry ny olom-pirenena vanona dia ny fandraisantsika anjara amin'ny fitoriana fa efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra zany nataon'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny tany dia anjarantsika koa no manohy an'izany dao aritsika ravana hijery ny politika n'Andriamanitra le anakefatra ny resahana teo le nyresahana teo misy efatra izy fifidianana fanekena fahamarinana fitahiana sy fiadanana andao ary jerentsika zany politika n'Andriamanitra zany nen'Andriamanitra zany tsy ny olona no mifidy azy voalohany sy anareo no mifidy azy fa izaho no mifidy anareo tsy ny vahoaka no mifidy azy fa izy no mifidy ny Israely olona voalaza ny soatra masina ianao zay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany ary natsoko avy tany etsisy ny kanilazako hoe mpanompoka ianao efa nofidiko ka tsy mba hariko politika n'Andriamanitra zany fa ny politika faharoa ravana dia ny fanekena zay ateo ny salamy fa 7:20 ny andiny ny fahatelo tapany voalohany manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko aho dia le fanekena nataon'Andriamanitra ny hoe aronina amin'ny tany izay omeko ny razanareo ianareo ka oloko ianareo ary ho zaho ho Andriamanitra reo io ravana tena mba tsara mba haitsika kristianina oloko ianareo izaho ho Andriamanitra reo ndry tsakano hoe nitana zay tena mba olon'Andriamanitra tafiakory anaty mba tsakano ambony tsara sotra ny tomposika ravana fa ianao dia olon'Andriamanitra ianao hoe zay le izy tian'Andriamanitra ianao hoe zay ny izy manao fanekena aminao Andriamanitra ary Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena fa ny fahatelo dia ny fahamarinana zao ny voalaza ny soratra masina salamy fa 7:20 andiny 1:20 fahamarinana no totalikevitry ny teninao zany hoe ny tenin'Andriamanitra rehetra rafitinina dia fahamarinana no ambarana ary mandrakizay ny fitsipikao marina rehetra zay zany le izy ny baiboly zany dia sady boky ny fitiavana no boky ny sady boky ny fahamarinana ny faefatra farany ravana fitahiana sy fiadanana io le tsy ho drano mena atsika foana hitahy anareo anieny tompo zay zany hitahy anao ny tompo ka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao ane ny tompo ka nome anao fiadanana planina n'Andriamanitra ao anao ry havana tsy ao anatin'ny baiboly mihitsy ny planina n'Andriamanitra hoe hanome anao fahafatesana
tsy misy an'izao anatin'ny baiboly dia aza miteniteny foana amin'izany tahoana moa fa dia ny ava-malalanay ity dia sitrapon'Andriamanitra ny nahafaty azy aza manao an'izany ny sitrapon'Andriamanitra na dia maty azy izy dia hanomena azy fiainana dia fiainana mandrakizay sitrak'Andriamanitra ny antson'ny malalanay isika antson'Andriamanitra nompo azy zao velona zao zay ny sitrak'Andriamanitra raha matoana sitrak'Andriamanitra ny antsony anao tsy ho amin'ny fahafatesana fa ao amin'inona amin'ny fiainana mba hanompo azy aza miteniteny an'iny intsony zany sitrak'Andriamanitra ny antson'ny malalanay sitrak'Andriamanitra hoana ary tsy sitrak'Andriamanitra ny hahafatiny olona fa ny hahavelona azy hanome azy fiatanana zany ny politika n'Andriamanitra ry avana ndao ary ny asa politika ataon'Andriamanitra ty zany ny asa politika ataon'Andriamanitra ny voalohany indrindra dia ny asa fanafahana fa ny anankiray faharoa ny asa famonjena mifamatotra zao aty amin'ny testamenta vaovao dia le famonjena indray no mandeha aloha ary ny fahatelo dia fiainana mandrakizay ireo ihany zany ny asa politika ataon'Andriamanitra miodikodina amin'ireo ho an'ny zanak'olombelona ety ambonin'ny tany ndao ary ireo asa atao fanatanterahana ny politika ny Jesosy Kristy ndao ary tsika ry havana ijery aloha tsika ny politika ny Jesosy Kristy politika ny Jesosy Kristy ny politika ny Jesosy Kristy dia ndao jerentsika tsy akalavitsika fa ny filazantsara araka ny jauna ihany ny raisitsika ao amin'ny filazantsara ny jauna ry havana no ahitantsika ny politika ny Jesosy Kristy ny politika ny Jesosy Kristy dia ny fahamarinana hoy Jesosy izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana dia io ihany koa ny jauna toko 10 milaza amin'izany manome fiainana ny politika ny Jesosy Kristy zany dia hanome antsika fiainana zaho avy mba nanana fiainana dia fiainana be dia be noho izany zay rehetra manakatsakana ny azahoanao fiainana maharitra dia mifanohitra amin'ny sitrapon'i Jesosy Kristy zany ny fahafahana raha ny zanaka no manafaka anareo dia ahoana hainareo tsara ny fiadanana Jaona 4:7 sokafa kely baiboly areo dia mba vakio kely fa mahafinaritra be Jaona 4:7 Jaona 4:7 Jaona 4:7 mahafinaritra be mihitsy io ry havana azay mahatsara ny mianatra ny atao hoe politika ndao ary ina le voalaza ao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ataovy miaraka tsara ny fiadana etreretin'ny olona ne dia manana fortune izy manana tomobile tsara tarehy be izy luxe be manana trano misy rihana 730 sy ny sisa zany mba heveriny fiadanana fa tsy ohatran'izany ny fiadanana omen'ny tompo anao zany daroan'ny sikilona indray mandeha zany daroan'ny ororotany indray mandeha zany dia mirava tsena ka tsy fiadanana mandalo ohatr' zany ny tiany tompo iainanao fa fiadanana maharitra ny fiadanako no omeko anareo fiadanako no avelako ho anareo dia ndao ary tsika ry havana ijery ao anamarina moa dia Jesosy Kristy ity jero tsara fa miteny Jesosy Kristy tezitra be mantsy zany ry Herode hoe tia nonga mpanjakana io fitiavana fahefana io manko manahirana rehefa tonga amin'io dia tratra ny arety mpitiava-pahefana zay zany manahirana amin'io rehefa tia amin'ny voalohany mbola hiditra ao zany dia ataoko tsara be ny ana volamena dolo ny lananareo katsaka tsara maso fa rehefa tonga ao dia hisikitra tsy mety miala amin'izay zay zany zahatra naturel zany ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo zao satria tezitra manko zany romano tia nongana ozy ny amperora dia ho Jesosy Kristy diso anareo fa ny fanjakan'i Jesosy Kristy ny niaviko amin'izao tontolo zao dia ny hanambarany marina zay le izy hanambarany marina zay rehetra avy amin'ny marina dia miainy ny feoko zay zany ny Jesosy Kristy ndao ary tsika ry havana ijery an'ilay mampiavaka ny politika an'Andriamanitra zay araka ny resantsika teo
Ireto asa atao ireto dia fanatanterana ny politika ny Jesosy Kristy. Voalohany indrindra, politika ny fampandrosoana ny olona. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Paitro ny tompo zany ny asa fanabeazana dia ao anatin'ny politika ny Jesosy Kristy. Sitranony marary, diovy ny boka. Mitsangana hoe zay mpiandry ato amin'ity fitandremana ity na mpiomana eny am-pitoerana eny. Mba mitsangana kely hoe zay mpiandry na mpiomana. Mba hafantatra reo ve fa isaky ny manao asa sy fampairezana nareo dia manao politika nareo zay. Io asa fanasitrahana fandroana devoly io roahy tsara mba hiala ny devoly eto amin'ity firenentsika ity. Missionareo zany. Sitrany boka. Zay zany lizy. Fa raha mpiandry ianao zany mahazo mipetraka nareo ka tsy mahalala hoe politika ane ty ataoko ty, mandinia tena. Zay zany le izy. Manaova ny marina. Atsimon'Imahamasina tsisy kristiana tsy manao ny marina zany. Zay le tsisy zany ato. Antaniona akaikina mba misy any ve ato? Tsisy ato ka. Ny ato ndray manao ny marina daholo ny olona ato. Zay le mampiavaka atsika zay ravana. Ay tsy eo izy ozy ny atsy. Tsy eo izy. Karakarao ny madiniky ny tompo. Zany zany ilana ny asa sosialy ataon'ny diakoniny reny. Ao anatin'ny politika fanateran'ny politika Jesosy Kristy zany. Ananana ny volotsain'ny fahatsarana satria Andriamanitra ivavahantsika dia tsara. Ny fanaovanao ny tsara na any amin'ny toeram-piasana dia fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra zany. Na ao anatin'ny tokantrano. Zay zany le izy. Fa ny politika ankapobeny iray, raha miaika amin'ny testameta taloha mankaty amin'ny testameta vaovao makao amin'ny Jesosy Kristy isika, dia tsarova fa endrik'Andriamanitra ho amin'ny fahatsarana isika. Noho izany, isika kristianina dia tokony hanao zavatra tsara. Fa tsy hanao kitotondraha. Any amin'ny Facebook any izy milaza izy fa tantely no amidiny, ka rehefa tena jerena rano tsira, fa izy tsy ato Atsimon'Imahamasina zany, tsy toetsaina Atsimon'Imahamasina zany. Iasa sy tandrina ny saha. Zany voalaza amin'ny soratra masina zany. Politika n'Andriamanitra sainy miasa ianao. Da vendrovendro ity io fanampiana ny olona mitaiza ny olona tsy hiasa io mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany zao ny iainana any Atsimo any. Mena an'le vatsy ny akonana izy, mena dia vatsy ny akonana dia le raha tsy miasa mihitsy izy. Miandry an'le nalina riary ho avy isam-bolana izy. Zany mitaiza ny olona iakin-doha zany. Tandremo ry fiangohana malala. Tandremo ny manazatra ny olona iakin-doha. Fa ny zava-misy amintsika miteny zao ny olona nefa lasa ohatran'ny akoho. Nous sommes des poulets et des coquelets. Zany tena grave. Ny akoho manko ny atahorako lasa polara, ny polara manko hohanina rehefa avy eo. Jereo tsara angentsika. Toratorahana vary. Ny akoho zany toratorahana vary dia tamana. Dia tsy manohitra n'le karakara azy mihitsy. Tonga dia milamina tsara. Lamina tsara. Tsipatsipazana fotsim-bary eo. Raha izay. Memena rano ao dia zatra. Dia rehefa rivo ny andro manina ny akoho. Mody ny akoho. Dia ohatran'izay. Tsy miraharaha izay fiainana hafa tsy mena vary kely eo dia manilikely kely. Zay zany. Efa lasa ohatran'izany tsika. Efa tady andeha amin'izany. Manjaratsika ny mieritreritra. Dia rehefa matavitavy tsara amin'izay hohaniny zalahy amin'izay tsika. Zay zany le zay. Politika zao resahany tsao Fotra mety amintsika koa zany indray. Ina moa zany fa dia nous sommes des poulards et poulets. Dia avy eo anaovana croquette. Zany zava-misy. Tandremo ry havana. Politika n'Andriamanitra. Any amin'ny testameta aloha mankaty amin'ny testameta vaovao. Ho fitahiana ny firenena rehetra. Isika dia nataon'Andriamanitra. Ho fitahiana ny firenena rehetra. Hanana fiainam-pitiavana maharitra sy mitohy. Dia inona ary andrasan'Andriamanitra amintsika ho fanatanterana ny politika raha amin'ny testameta taloha indray no raisitsika. Ny politika ry havana dia mitaiza antsika manana fiainam-pitiavana. Zay ny voalohany. Tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Baitron'Andriamanitra ataontsika zany. Ho tanterahantsika raha manao politika isika. Ny fitiavantsika ny namantsika, ny fitiavantsika n'Andriamanitra dia fanaovantsika ino zany? Politika zany. Faharoa, ny sainam-panekena.
fiainam-panekena izaho Andriamanitra reo ianareo oloko. Fa ny fahatelo fiainam-pahamarina sy fankatoavana ny lalàna ao anatin'ny soratra masina zany. Ny jiosy dia mankatony lalàna sy ny didin'Andriamanitra ary tezay nanao ny marina. Fa ny faefatra dia ny fiainam-panompona ao anatin'ny fanompona. Fa manompoan'i Jehovah Andriamanitra ao dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina. Fiadanana ane zany eny ary havana. Dia ndao ary hijeritsika ina mampiavaka ny politika an'Andriamanitra ao amin'izany testamenta taloha izany izay mankaty amin'i Jesosy Kristy. Voalohany indrindra, tsy misaraka ny fitondrana ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-piangonana. I Mosesy dia sady mpitarika fivavahana no mpitarika ny vahoaka an'Andriamanitra. Anontany anareo raha azonareo tsara ny fampianarako. I pastera tiana ve tokony hanao politika sa tsy tokony hanao politika? Tao mafy be hoe? Tokony. Ary ianao aza matahotra nareo. Efa nanao ary manao ary mbola aninona? Mbola anao Raha mitsy faly amiko amin'izany miomanareo anaty sakafo ahy netany mora. Aovatsika? Ora tsara pastera. Ireo politikako. Zay zany. Sady pastera n'Atsimon'Imahamasina no mitondra ny vahoaka n'Atsimon'Imahamasina. Zay ny misionko. Fa ianao pastera ny vahoaka n'Atsimon'Imahamasina any hoentinao zay manao politika. Rehefa tsy mihinan-kanina ve nareo dia tsy asa aloha aminareo pastera. Zany ny ilay izy. Faharoa, Andriamanitra no mitondra fa ny vahoaka dia mankatony lalàna sy ny didiny ary manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny misiontsika zany. Fahefana tsy refesy mandidiny fahefan'Andriamanitra. Ny anjarantsika dia ny mankatony didiny. Fa anisan'ny mampiavaka ny politika an'Andriamanitra dia ny fiainana ny lalàna sy ny fanekena. Ireo no adidy miandry ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny fifamatoram-piainana amin'Andriamanitra no antoky ny fiadanana. Mifankazara amin'ny tsy tody aninona? Dia hiadana ianao. Nofidian'Andriamanitra isika mba hanompo azy. Politika an'i Jesosy Kristy ry havana. Arak'ilay niresahana teo, dia izao ny tsara fantatritsika. Jesosy Kristy mihitsy no efa niteny hoe Matiotoka 7:20 efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Aniza zany ny fahefana? An Jesosy Kristy. Fa ao anatin'ny politika an Jesosy Kristy ny hamonjy ny olona rehetra tsy hakanavaka. Hanome ny olona ny fahasambarana. No Matiotoka 5 fanokafana ny toriteny Jesosy Kristy. Sambatra ny. Zany ny politika an'Andriamanitra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany no andrasana amintsika ry havana. Fa ao anatin'ny soratra masina ndao jerentsika. Mba nisy atoko politika koa ao amin'ny soratra masina. Fa sady atoko politika ireo no atoko mpivavahana. Tsy ohatrany antsika eto. Aiza moa tsy hangalatra ny mpanao politika eto amintsika eto. Ka ny azy hafa mihitsy ny fivavahana dia hafa mihitsy ny politika. Ny idiran'ny politika mody hoe tia tanindrazana nefa hangalatra. Zay fotsiny ilay izy. Ndao ary izy ireo fikambana politika eto amin'ny Jiosy ny fariseo, ny sadoseo, ny zelota izay nisy an'ry Jodasy. Ndao aongana malaky any ty amperorativa i Jesosy efa io dia tonga dia izy no apetrakitsika eo Za moa zany le diso be ny eritreritry ngarainy tamin'iny. Ny Esenianina, ny Herodianina sy ny sisa sy ny sisa. Reny zany sady fikambana toko-pivavahana reny no antoko politika. Any Allemagne zao dia misy an'izany sady atoko politika no atoko mpivavahana. Ireo asa fanarenana politika miandry atsika kristianina ankehitriny. Voalohany indrindra amin'ireny dia ny fitiavan-tanin-drazana. Manomboka amin'ny fitiavana ny tenin-drazanao. Fa isika lasa tsy tia ny tenintsika. Ary tsy ampiasaintsika koa ilay izy. Zay zany zao dia manao exposé zany zao. Ny thème manay zany amin'ity exposé ataonay ity dia mitondra ny lohateny hoe les hommes et les animaux. Fa manino io zao raha atao amin'ny teny gasy feno fa tsy atao vary amina kotra ohatr' zany. Ny anaranjanakitsika raha teo moa vazavaza izevana eny na ny taratarentsika eny zany ndry mba vazavaza
fa ianareo averiko tre mandeha tsy ahita frantsay ianareo ka manao ny anaranjanany gasy fa ity mihitsy ny atsika ny voa vao zanakaratsaina zay zany le izy reo anao zay mbola hiteraka ny efa niteraka taloha efa vita iny tsy anenenana iny fa mamindra fo amintsika Andriamanitra zay le izy fa ho an'le mbola hiteraka ataovy anaranjaza teny malagasy mbola be dehibe io zay zany nareo tadabeko amin'ny teny amin'ireo mba ataovy balita reny anarany zanaka reo tsy aleo hoe mba atao hoe balita zay mialatsiny tsy hoe atao hoe Jaco Martin Bernard tsy maninona Juliette tsy maninona efa anarany reny tsy de olany reny fa ny amin'ny manaraka atao an'ireny tsony mba mafina zany ibina iboto ikemba anarana tsara ne zany dia ty zao anakiraikiray-tsako amin'ireo fotsiny zava-dehibe zany fitiavana amin'ny fahamarinana fitiavana ny namana ny skoto mitsangana andray hoe zay skoto rehetra zay mba nanao skoto ato am-piangonana tato mba mitsangana kely hoe zay nanao skoto rehetra mba mitsangana hoe zay nanao skoto rehetra ary mahagaga zay stagiaire atao amintsika ato dia skoto daholo tena mahagaga ao mipetrahanareo fitiava-tanindraza miandry anareo Madagasikara ho hitao zay afisikotsika zay ny elizy fanafahana ny fangejana sy fanandevozana ny fahababoana ao anatiny zany ravana amaraparana araka zany rehetrarehetra zany ny fiangonana dia tokony hanao an'reto asa reto fiainana isan'andro raha manao politika ao anatin'izany zany le fitiava-tanindrazana andresahana teo aza manaiky ny tanindrazana ompitehana tia anankiray ty zao resahako fotsiny raha tena potika firenena anankiray ianao dia ny fanabeazana ho amin'ny mpitehana tsy mila basy tsy mila tafondro fa raha zao fandehan'ny fiainana eto Madagasikara zao tsy ho hitany karta tsy hita eo amin'ny karta intsony tsika afaka 50 taona tsy hita tsony angatana mba ho avy aingana ny tompo rehefa tsy manome lanja ny fanabeazana isika ndao ary ina ny fiainana politika isan'andro mivavaka ho an'ny firenena tokony ataontsika zany sa tsy tokony ataontsika tokony ataontsika zany ny fitoriana ny filazantsara sy ny asa fanabeazana hamola vilany olom-pirenena vanina tokony ataontsika zany sa tsy tokony ataontsika manontany anareo tokony hay ny fanatsarana sy fanadiovana ny tanàna tokony atao sa tsy tokony atao tokony fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana tokony sa tsy tokony tokony misaotra ny sekoly alady namboly azy zao tamin'ny maly fiantrana sy fanampiana ny sahirana ary ny kiamboty tokony atao sa tsy tokony atao ny sasany ihany no ny teny tokony sa tsy tokony ay fijoroano vavolombelon'ny fahamarinana tokony atao sa tsy tokony atao reo ny politika saina ataontsika isan'andro fa le anankiray fandraisana anjara amin'ny fanehoana ny fitiava-tanindrazana dia ozy le olo anankiray zay maly tena namperitreritra aty ahoana moa pastera ny atonga ny tanora amin'izao tia ny tanindrazana ka le tanindrazany mihitsy ary no tsy tia azy ahoana le tanindrazany mihitsy eneny tsy tia azy mba misy zavatra nyrasany amin'ilay mpitondra fanjakana le fiarahamonina le fiangonana tsy mba azon'le tanora reny dia tsy tsapany mihitsy hoe tia azy le tanindrazany raha misy manana ndraikitra eo amin'ny tany sy ny firenenareo na any amin'ny ministera na any amin'ny fanjakana mba manaova ataovy zay tsapan'ny olona fa mba misy azony avy amin'ilay firenena malalany fa tsy isan'andro izy dia mpandoavinao vola ihany takinao etra ihany jirama miakatra ihany jiro tapaka nefa izy asainao mandoha ihany azonareo vela izy zany mila jereny zany tsy jiry ihany zany tsy rano ihany fa amin'ny lafi-piainana ray manontolo mihitsy fanoerana ny tsy fahamarinana ny tsirarina ny kolokolo indrindra fa ny asan'ny devoly tokony ataontsika zany sa tsy tokony ataontsika dia roao tsara dia aza mandray anjara amin'ny kolokolo zany fandraisana anjara amin'ny etsika fiarovana ny zolo olombelona sy ny zava-boary naninona anao zao ny ragidro ny doradora anao
barovy reny rehetrarehetra reny. Fandraisana anjara mavitrika amin'ny asa fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Anjarantsika fiangonana izany. Ny fokontany dia misitraka asa soa ataon'ny fiangonana. Tsika zao manao an'ireny vavahady reny. Atsimon'Imahamasina neny nanao an'ireny atao amin'ny fokontany. Izany zao tsara fantatritsika. Ny farany, fitariana ny olona hiala amin'ny fahantrana ho amin'ny fahatsaram-piainana sy fiadanana. Ty ry havana no mamitina n'izay rehetrarehetra izay. Ny asa politika miandry ny fiangonana reto anaky-efatra reto. Ny voalohany indrindra dia asa fitoriana ny filazantsara sy asa misiona. Ny faharoa, asa maneho fitiavan-tanindrazana. Ny fahatelo, asa fanasitranana sy fahafahana. Ny fahaefatra, asa fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Développement holistique. Reto ry havana tonontany saity fotsiny reto olona reto hoe reto olona reto dia nanao politika raha tsy fantatrao. I Abrahama nanao politika izany. Jakoba, Joseph, Mosesy, Joshua, Samson, Gideon, Nehemia, Ezra, Ester, Jeremy, Paul apôstôly. Nanao politika daholo reny. Ko maninona isika ny tsy hanao? Dia ity ry havana ny tenin'ny soratra masina ifampahirezantsika. Ozy Ester, fa ataoko ahoana ny fijery. Miaraka mamaky mihitsika, isa roa telo. Eo aloha. Raha ringany ty Madagasikara ty, raha miamitotongana ny fiainantsika, isika ny tompona andraikitra voalohany. Dia mandry ve ny sainao? Fa Estera tsy mandry amin'izany ny sainy. Fa manaraka, Jeremia toko voalohany 10 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana mission tsika zany. Mission azon'ny Jeremia mpaminany. Dia mahireza sy mahatanjary avana. Dia ozy ny filohan'ny Fjkm hoe sahy manao politika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.